anatin'izay vaovao ny finoana izay hatrany ny fampahalalam-baovao akalaza ny fahazatoana ny siny ny FFPM na ny fiombonan'ny fiangonana protestante eto Madagasikara amin'ny alalan'ny fitaizam-panahy no entina ankalazana izany tsingeritaona goavana izany. Rotsirakoto indray no nanangona ny vaovao eo amin'ny Sara Stefana Razafy-Manimby. Ny fahatelo ambin'ny folo volana Oktobra 2017 no nipoiran'ny fiombonan'ny fiangonana protestante eto Madagasikara ka amin'ity taona ity araka izany no ankalaza ny fahazato taona ny fiombonana. Manana sehatra fitaizam-panahy antsoina hoe APU na ny aumônerie protestante universitaire eny anivon'ny anjerimanontolo miisa 5 manerana ny nosy ny FFPM. Amin'ny alalan'ny zakabe izay ho tanterahan'ireo tanora ao amin'ny APU araka izany no hanamariana ny fahazato taona ny FFPM. Anaovana ny zakabe moa dia fanarana atao aoriana ny zakabe voalohany tany Matsanga fisatelo taona no atao izany zakabe izany. Tany Tomasina zafady zakabe fa voalohany tany Tomasina dia misy zany hoe mba hifampionana sy fifanantanozana saikefa sy kolotsaina eo amin'ny tanora aby io manerana ny Madagasikara. Zava-dehibe anankiray zany ny antony dia hoe ny fandiniana ihany koa ny rafitra sy ny rindradamina hitantanana ny APU resy. Eo ny fitoriana filazana tsara ary ny fanavaozam-panahy dia ny fanomanana ny tanora APU vonona amin'ny asa fampandrosoana eo anivon'ny fiangonana ary indrindra eo amin'ny firenena rehefa malaza teo. Ny tanjona tiana ho tsatsarina dia famaritana tsara sy mazava ny APU sy ny ampisiny ary ny antsiraka miandry azy. Dia ny faharoa dia ny fampandrosoana ny asan'ny APU sy ho fampijoroana azy ho tena fahavoloben'i Kristy eny anivon'ny université Madagasikara. Dia famolavolana tanora ho tompona andraikitra sy fitaratra ny filamatra eo amin'ny tontolo manodidina azy ary atonga ny APU ho modely ho tanora malagasy. Dia ny vokatra andrasany amin'izay zakabe izay zany dia no amin'ny sambatany olona dia hoe ny fanavaozana eo amin'ny maha-olona sy ho tompona andraikitra filamatra sady fitaratra ary ny fahamatorana ara-panahy. Ny lohahevitry ny zakabe andiany faharoa amin'ity taona ity dia ny hoe tanora vaovao manorina ny fanantenany ao amin'ny Kristy. Ny zavatra kendrena dia ny fampandrosoana ny fiainam-piangonana ary indrindra ny ahatonga tanora ho tonga amin'ny fahamatorana ara-panahy. Tanora eo amin'ny 10 eo araka izany no handray anjara amin'ny zakabe izay ho atao any Mahajanga. Mariana fa ny fahazato taonan'ny FFPM dia ankalazaina mandritry ny herintaona ka tsy hifarana raha tsy ny faha 14 ny volana Desambra 2024.